La 4G by Telma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ho raisin'ny fitondram-panjakana an-tanana ny fanavaozana sy ny fanarenana indray ny lakan-dranon'ny Pangalana, tombontsoa maro no ho azo amin'ny fahavitany izany raha ny nambaran'ny filoham-pirenena izay nidina hifotony tany an-toerana tamin'ity androany ity. Velirano ny arivo, io no velirano napetraky ny kandidà natolotry ny vondrona politika manohana ny filoha Andry Rajoelina. Velirano ialana amin'izao kaboraraka mahazo any arivo renivohitry Madagasikara izao. Miroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna ny eo anivon'ny seny taoriany fataperana fanaterana ny totoataratasy ny ireo kandidà tena anivony ny OVEC. Commune roa amin'ireo 570 ihany no tsy nahitana kandidà ho mpanolotsaina ka iandrasana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Tontolo ny fanatanjahantena indray kosa samy hiatrika lalao lehibe avokoa ny ekipa malagasy Fosa Junior Boeny sy ny Knapsa Sport itasy rampitso ao anatin'ny fifanitsanana afrikanina eo amin'ny taranja baolina kitra. Samy anao ny ainy tsy ho zavatra avokoa ireo ekipa ireo ho an'ny andro ny rampitso ity ho voninahitry Madagasikara. Any ivelany olona enina ny namoy ny ainy vokatry ny tondra-drano tranga tao atsimo atsinanan'ny Espagne. Mpamonjy voana sy mpitandro filaminana an'Arivo no nahetika anavitra ireo olona mitokamonina. Atreto raha nitatitra vonjy maika ny ray apahatelo ny Espagne no voakasika ity tondra-drano ity. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampalalam-baovao ary ho raisin'ny fitondram-panjakana an-tanana ny fanavaozana sy ny fanarenana indray ny lakan-drano ny Pangalana ahafahana manatsara ny fifamoivoizana amin'ny tapany atsinanan'ny nosy. Tombontsoa maro no ho azo avy amin'izany fanatsarana ny lakan-dranon'ny Pangalana izany hoe ny filohan'ny Repoblika izay nidina hifotony tany atoerana tamin'ity androany ity. Araintsika ny fanadidina mahakasika izay iarahana amin'ny Iony Nasaina. Antaonany maro no nampikaikaika ireo mpampiasa ny ranomamy sy ny ranomasina ny fahatapahany ampahan-drano ao amin'ny lakan-drano ny Pangalana. Ity lakan-drano ity izay miainga avy ao Tomasina miazo any Mananjary ary mirefy 720 kilometatra na ahafahana nitatitra ireo fambolena maro amin'iny ilany atsinanany nosiny fa ihany koa nampifandray ny olona samy olona. Androany nidina hifotony jery akaiky ny momba izany ny filoham-pirenena sy ireo governemanta miaraka aminy. Satria ity lakan-drano Pangalana ity zao dia tamin'ny 1901 no vita zany. Dia zao tsika 2019 vao anamboatra indray an'ity lakan-drano ity zany hoe 118 ans aty aoriana vao anamboatra an'ity lakan-drano ity indray tsika ampifandrain'ny malagasy ampiroborobo ny arkarena sy ny toe-karena ny fifandraisana amin'ny malagasy indrindra ny fizahantany ka zay ny zava-dehibe mihitsy hoe tsy maintsy natao lahara-pamehana ny fanaovana an'ity ary tsy nandrasana ny famatsim-bola avy any ivelany fa manomboka ny azy tsika fa mino sy matoky fa apaka volana vitsivitsy dia ho avy ny mpamatsy vola satria apaka roa andro zao tsika dia hanao an'ireo hoe salon international du tourisme dia betsaka ny mpandrarah ho avy aty satria eto zany dia manomboka eto ny asa mandra-patonga ny Mananjary tariditsika hatrany afarafanganany mihitsy zay ny teneniko afaka efa-bolana zany araka ny tenen'ny DG-ny APMF teo dia efa afaka hiasa sady sy famezivezy aloha ny sambo rehetrarehetra nampitatolona nampitatretana raha anao lalantsika nefty mora kokoa ny manamboatra ny lakan-drano noho ny manao lalana vaovao dia zay ny teneniko hoe tsy maintsy ampandrosoana ny faritra atsinanana ray manontolo dia tsy maintsy ampandrosontsika ihany koa i Madagasikara. Araka izany laharam-pamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny fanarenana ity lakan-drano ny Pangalana ity no ireo tombontsoa maro aterany. Satria hena zany ny saran-dalana
na amin'ny fitateran'entana na amin'ny fitaterana olona sady ho akaiky kokoa satria jerevy tsara raha ohatra zany tsika izao eto miala eto Toamasina mba eritrereto ane raha ho an'ny farafagantsika na mananjara tsy maintsy mbola miodidina be makany Antananarivo tsy maintsy mbola makany Fianarantsoa zay vao tonga ny manakara fa eto tsika tonga dia mahitsy sady mahita ny akanton'ny Madagasikara mahita ny akantony zava-kanto any kotsy ny zavatra mananaina rehetrarehetra zany tombony lehibe zay ny teneniko hoe fotoana ny fampandrosoana zao tsy fotoana fijerevana fotsiny ny zavatra tsy mety fa fotoana ny fanarenana tsy indrindra ny fanamboarana ny Madagasikara ray manontolo. Tsy ny lalana ihany araka izany no asipanarenana sy fanamboarana amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny lakan-drano. Tanjona ny tsy isian'ny komuna mitoka-monina intsony eto Madagasikara sy ahafahana mamoaka ireo vokatry ny tantsaha amin'ny vidiny tokony ho izy. Nisy ihany koa nandritra izao fandalovan'ny filohan'ny Repoblika tany Toamasina izao ny lanonana fandraisana ny fiara lehibe fibatana sy fikirakirana entana antsambo makao amin'ny seranantsambo ny Toamasina. Vaovao araka izany ny lakan-dranon'ny Pangalana ahafahana mifamezivezy fa mbola apitaina amintsika eto ihany moa ny akony izay fandalovan'ny filoham-pirenena tany Toamasina izay fa lafam-baovao hafa kosa veloranon'ny Arivo io no velorano napetraka ny kandida natolotry ny vondrana politika manohana ny filoha Andry Rajoelina velorano ialana amin'izao gaboraraka mahazo an'ny Arivo renivohitry Madagasikara izao arentsika ny matoa tsoratry Andry Rarson manoloana izay. Olony Arivo mahafantatra ny olany ny manjo azy izay iainany sy isan'androny no ilainy ny mponina eto Antananarivo renivohitry Gasikara ary olona amany olany tsy amena mita amin'ny renivohitra manerana izao tontolo izao. Iaraha mahita ny fako, ny loto, ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ireo mpitondra ankehitriny. Tombontsoa manokana izy ireo no nokatsahiny teto. Tsy takona afena ny fitadiavana tombontsoa manokana tamin'ny fivarotana hatramin'ny sisin-dalana sy ireo toerana malalaka azo anorenana eny hatramin'ny zaridaina. Fotoana izao anehoantsika monina eto amin'ny renivohitry Gasikara fa mendrika fitantanana vaovao i Arivo. Tanàna vaovao renivohitra manara-penitra mendrika no ilainy izao vanim-potoana izao fa tsy renivohitra marary mamenatra tsy matehonina toy izay miseho ankehitriny. Isika vahoaka no andriamanjaka tompony fahefana, isika no manome fahefana izay tantana ny tanànantsika. Fotoana izao anehoantsika indray fa mahay mifidy isika ho an'ny soa sy ny hoavy ny tanànantsika sy ny taranaka faramandimby. Fa miroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna ny onivon'ny CENI taorin'ny fataperan'ny fanaterana ny antota-taratasy filatsahako fidiana ireo kandidaty eny anivon'ny OVEC manerana ny nosy komina roa amin'ireo komina misa 550 sy 700 manerana ny nosy ihany no tsy nahitana kandida mpanolotsaina ka iandrasana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana manoloana izay. Ary avy tany ary ny fanadihadiana iarahana amin'ny io ny NRSaina. Taorin'ny fataperan'ny fanaterana ny antota-taratasy tamin'ireo OVEC rehetra manerana ny Madagasikara izay nikatona ny alakamisy teo tamin'ny 10:00 nanao tatitra ny CENI foibe androany ny amin'ny antota-taratasy voarain'izy ireo avy amin'ireo OVEC. Ny antotanisa voaray farany zany eto anivon'ny CENI ary tsara mariana fa mbola nidikana voalohany eo amin'ny asan'ny OVEC ty omenantsika ity dia ny fandraisana ny antota-taratasy aloha na ataontsika hoe dépôt de candidature. Antota-taratasy filatsahako fidiana ho an'ny ben'ny tanàna dia nisy 720 sy 900 mahakasika ny komuna 550 sy 700 sy arivo. Midiky zany zay fa misy platsako fidiana ben'ny tanàna avokoa ireo komuna rehetra manerana ny Madagasikara. Ho an'ny mpanolotsaina ny tanàna kosa dia naharay antota-taratasy 700 sy 400 ny teo anivon'ny OVEC manerana ny Madagasikara ary ireo antota-taratasy ireo dia mahakasika komuna 350 sy 700 sy arivo. Zany hoe misy komuna anankiroa ao anatin'ny distrika n'Ambatondrazaka no tsy misy platsako fidiana mpanolotsaina ny tanàna.
Isy araka izany ny fifidianana amin'ny ampahany na ny élection partielle ho tanterahana vokatry ny fisianyity tranga ity. Zany hoe ho an'ireo le commune anankiroa tsy misy platsako fidiana mpanolontsaina ireo zany dia rehefa ivoaka ny valin'ny fifidianana ofisialy dia tsy maintsy hojerena fototra ny tsy fahatomanan'ny fifidianana noho ny tsy fisian'ny platsako fidiana. Io le ataontsika hoe carence. Dia rehefa misy zay dia tsy maintsy irisony ny fifidianana ampahany zany ataontsika hoe élection partielle. Kanefa ny didy aman-tanàna manankery eto amintsika zany dia hoe rehefa misy ny vacance de poste na ny fahavangan-toeran'ny olom-boafidy dia irisona ao anatin'ny 20 andro ny fifidianana ampahany. Ka iverina zany hoe hiatrika amin'izay fifidianana ampahany zay tsika ao aorian'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny voka fifidianana. Ny tao amin'ny commune Antsangasanga sy ny tao amin'ny commune Amparintsokatra samy ao amin'ny distrika Ambatondrazaka no tsy nahitana ireo kandida ho mpanolontsaina ny tanàna ireo ka anatanterana ny fotoam-pifidianana araka ny voalazan'ny lalàna. Nanamarika ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CNFUB fa voahaja ny lalàna ny amin'ny fepitaona ahafahan'ireo kandida mametraka ireo antota taratasy eny anivon'ny OVEC ary tsy noraisina intsony ireo izay tonga taorininy tamin'ny 10:00 ny andro ny alakamisy 12 septambra. Ireo izay tonga ara-potoana nomena laharana ka afaka nanatanteraka ihany izay fametrana ny antota taratasy firotsahanko fidiana izay. Raha tsy ivona eto Madagasikara ihany no anotana ireo bilita tokana anatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna ka ny imprimerie nationale no anota izany. Zay makasika ny fanomanana ny fifidianana ho ben'ny tanàna fa mbola tsy milamina kosa hatramin'izao ny raharaha tokantrano ny finoana silamo ankehitriny nitatratra amin'ny mety mahasita sy ny sunita ny raharaha izay fivavahana samy hafa raha ny fanazavana hatrany sy manay mafy moa ireo mpino salamo fa isy ny fifandonana tahaka ny any amin'ny firenen-kafa tsy eto Madagasikara manoloana ny zava-miseho ankehitriny. Raha hoavitrany ary ny fanadihadiana sy ny fanampanazavana makasika izay. Ny fahadiminy volana septambra lasa teo vaky ny fiangonana silamo eny amin'ny 67 hektara avaratra andrefana. Efa fantatra ny olona navanina ny loza ary nisy fitorinana natao sy ny fangatahana fizavana tany amin'ny fitsarana na ny mandat de perquisition. Azo izany saingy tsy nanaiky nanatanteraka izany ny mpitandro filaminana no ny tsindry sy ny fahafantaran'olona natao ny teo amin'ny andaniny. Tsy ekena ny toe-javatra tahaka izany hoy ireto mpino silamo ireto. Rehefa nahazo mandat de perquisition zahay tsy sa nanatanteraka izany ny mpitandro filaminana. Rehefa nandeha zay tany amin'ny commissariat nanontany ny tena mifandray zavatra izay misy dia ozy izy hoe misy baiko avy any amin'ny fitsarana nanafoana ny exécution an'le mandat. Zay zany zavatra voalohany manahirana anay. Faharoa manarakaraka an'izay misy manao amboletra ao amin'ny toerana fivavahanay manakorontana sady mamporooro ary milaza mihitsy izy fa azy ny fitsarana satria araka ny teniny hoe zay zavatra tiany ataony amin'ny mpitandro filaminana vitany, zay zavatra ataony amin'ny fitsarana vitany ka tsisy ninninina tokony azonay atao amin'izay zavatra zay. Ankoatr'izay olona roa hafa nahiditra violon no ny fanendrikendrehana natao tamin'izy ireo taoriany fahavakisan'ny fiangonan'io hatrany. Iasarotra ny toe-draharaha ary manay mafy ny siny ady amin'ireo fiangonana roa ireo ny mpino silamo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra sy ny fanadihadiana ifotony ataony ny mpitondra fanjakana. Aza manamarina fa tena misy kolokolo avy tao misy tsino azo lela ka izay dia tsy alaiky tsony efa tsy rary zavatra miseho mety andray fepetra izay raha ohatra ka tsy hitanay ny marina dia mitodika mitondra fanjakana izay monompo androany raha tsy jery ny marina akaiky mikasika ny tia boly ady tia sy ny ekipany sy mpanambola miaraka aminy efa fantatranay reo mpanambola miaraka am'ireo na amin'izany polisy na amin'ny tribonaly na misehatra ina satria milaza reo tompony vola ary milaza reo fa tompony fahefana eto Madagasikara ary magaga ty olona tia nahazo vana tamin'ny fitondran'ny teo aloha
zay conseiller ny ministre ny aty tany teo aloha ty olona ty magaganay nefa mbola mazivana ndray za mity fidorana kehitrina satria milaza izy fa zay fanjakanao de ho azy daholo manao zavatra zay ty ataony zany izy mikasika nyty fiarahamonina misy any ao amin'ny mosquée 60 hectares. Raha mahalala fa ny shiite sy ny sunnite dia finoana roa samihafa ary tsy misy hitovizan'izy ireo dia mifalina lavitra tahaka ny atsimo sy avaratra ary tsy azo atambatra. I Andriamatoa Abdoulahady dia mikasa anambatra ny sunnite sy ny shiite ary zany dia teti-dratsy eo aminy amotika ny soatoavy na ny sunnite ireo mpino islamo sunnite dia mangataka izay amin'ny fitondram-panjakana, mangataka izay amin'ny Andriamatoa filoha-pirenena Andry Nirina Rajoelina mba hijery akaiky ny raharaha ny fanakorontanana ny jadona izay ataony Andriamatoa Abdoulahady sy ny ekipa mpanambola izay miaraka aminy. Tsy haivina hatrany ary efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao raha ny atota taratasy misy mpitarika roa amin'izao fotoana ny fikambanan'ny silamo malagasy. Ny fikambanan'ny silamo malagasy izay misana ny raharaham-pinoana silamo eto Madagasikara. Tranga izay nahatonga ny fifandonana sy ny tsy fifankazahoana teo amin'ny shiita sy ny sunnite eto Madagasikara. Amin'ny pejy fampianarana kosa miezaka ny manatanteraka ny fanatanterana ny politika ankapobeny ny fanjakana eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Isan'ireo ny masony ny fanatsarana ny tontolo ny fianabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Henri Florien no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Raha avetrany ary. Ao anatin'ny fanatanterana ny fanadihadiana ny mety ho lara-pahamehana ho an'ny mpianatra sy ny mpandarà ary ny mpampianatra mpikaroka eo ihany koa ireo mpikaroka mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo manerana ny Madagasikara, ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ankehitriny. Ankoatr'izay, misokatra amin'ny fifampidiniana sy ny fifanakaloza-kevitra ahafahana miara-mentana anatsara ny tontolon'ny fampianarana ambony ho antoko ny fampandrosoana araka ny velonranon'ny filohan'ny Repoblika. Tsara izany ny ahafantarana avy amin'ny alalan'izy ireo ny tontolo manodidina an'izany rehetra izany ary amin'ny fifampizarana traikefa sy fifampizarana fahaiza-manao, hay-mahao, hay atao ny afana mandroso any amin'le dingana izay tiana hirosoantsika amin'izao fotoana izao. Dia tsy inona moa zany fa hoe ary mifandray amin'ny velorano nataon'ny filoham-pirenena amin'ny hoe fampianarana ambony zany ho an'ny rehetra. Manaraka izay koa le hoe fikarohana hoentina sy ampiasaina ampandroso ny firenena. Dia mbola ireo professeur ireo koa no manao an'izany fikarohana ara-tsiansa izany. Tafiditra ao anatin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny politika ankapobeny ministera ny ezaka amin'ny fisian'ny fivoriana afaka-ankevitra toy ny natao ny arahan'ireo avy amin'ny école doctorale ny solontenan'ny université enina manerana ny nosy ary ireo mpampianatra mpikaroka. Tanjona tamin'ny fivoriana ny ahafana mifampizara-traikefa anatrarana ny fanatsarana sy ny ezaka goavana amin'ny fampivoarana ny tontolo ny fanabeazana eto amintsika. Eo ihany koa ny kalitao sy ny sehatra avolenta amin'ny mahafikarohana azy ho fampandrosoana ny firenena. Izay mahakasika ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa ny volana novambra ho avy izao kosa no iroso amin'ny fandiniana ireo fomba ampiasana ny vola anatsarana sosialim-bahoaka ny CREM raha toka efa nisy ny fandinian'ny antony ampiasana izay vola izay sy ny teti-bidy ilaina ho amin'ny izany ny fanatsarana ny sosialy izay miankina betsaka amin'ny isam-batan'olona ihany koa raha ny fanadihadiana natao. Raha avetrany ary ny mahakasika izay. Mizara telo ny fanadihadiana ataon'ny fivondronam-beny Paitokarena eto Madagasikara ho fanatsarana ny sosialim-bahoaka manoloana ny fampiasana vola eto amintsika. Inona no antony, ohatrinona ary aiza no ampiasana azy? Eo amin'ny dingana faharoa isika amin'izao fotoana ary ny volana novambra ho avy izao no hiditra amin'ny dingana fahatelo. Isan'ny nisongadina tamin'izao dingana faharoa izao ny hoe azo atao ny mampiasa vola izay eo am-pelatànana raha misy ny fahaiza mitantana sy ny mangarahara mba hisy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka. Io le budget mpanjakana io. Dia rehefa jerevana le budget isaka ny secteur tsirairay avy dia tsy ampy. Nefa ny tsy any amin'le maha-tsy ampy azo no tena zava-dehibe fa voalohany aloha ny fahaizantsika mampiasa ny eo am-pelatànantsika aloha voalohany. Rehefa haitsika mampiasa ny vola eo am-pelatànantsika mino marimarina zany hoe misy ny bonne gouvernance, dia misy ny transparence budgétaire.
dia mba tena misy fiatraikany mivantana any amin'ny fiainan'le vahoaka etrakan'le izy dia rehefa izay zany tanteraka atsika zay dia ampitombotsika am'izay zany le budget mba hahafahan'lay olona misitaka an'ilay fihinana sosialy mitombo satria rehefa be da be mitombo le olona fihinana sosialy dia antony atsika fa mitombo koa zany le olona misy fiatraikany mivantana any amin'le fiainan'le tsirairay avy. manoloana izany zava-dehibe amin'ny fampandrosoana sy ny fanatarana ny sosialim-bahoaka ny fananana olona manana fahaizana sy ny traikefa takiana. Mitombo ary mihatsara kokoa ny vokatra izay miteraka fivoarana sy fampandrosoana. Tsy maintsy manao an'izay tsika mba hampitombo satria rehefa mihatsara ny capital humain-tsika dia mitombo ny productivité zay voka satria tsika ohatra tsika amin'ny éducation rehefa mamokatra olona tsara tsika dia mamokatra tonga dia performance zany tsika dia afaka miasa dia mampitombo ny productivité ka rehefa mitombo productivité dia mitombo ohatra zay koa ny arakaina fahobentsika dia rehefa mitombo ny arakaina fahobe dia misy ambatana tsirairay avy mahita vokatra ao anatin'izay. Ny fanjakana ny mandray an-tanana ny fanatarana ny sosialim-bahoaka raha ny fanazavana hatrany na izany azy miankina amin'ny fandavaketra ataon'ny isam-batan'olona no ahafana manao ny tamerina andraikitra eo amin'ny lafiny sosialy. Raha miakatra ny tahan'ny fandroavaketra mitombo kokoa ny fahafahana manangana fotodrafitrasa sy manatsara ireny fananana iombonana ireny. Raha iverenantsika kely ny fanaterana ny antota taratasy filatsakovidiana ho be ny tanàna dia isany nanatitra ny taratasy filatsakovidiana ho be ny tanàna ho vavatenina ihany koa ny kandida natolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina Johnny Ranaivo Arson izy kandida nanatitra voalohany tany amin'ny OVEC tany an-toerana izay filatsakovidiny ampivoatra ny tanàna ny vavatenina izay. Rahatsika ny fanampanazavany makasika izay. Tafapetraka tokoatry ny fametrahana taratasy mariky ny fahavononana dia ny kandida izay navoaka ny vovonana ia isika rehetra iaraka amin'ny Andry Rajoelina no nametraka izany voalohany tany amin'ny OVEC. Melohan'ny anoizatsika ny fampahalalam-baovao dia hisainto kely amin'ireto dokavarotra ireto isika aorian'izay dia resaka ny vaovao ara-tsosialy, ny vaovao ara-kolotsaina ary ny ara-panatanjahantena sy ny maresaka avy any ivelany ihany koa. Dahoary. L'étudiant rehefa mianatra, l'étudiant rehefa mamorokira, l'étudiant rehefa manao sary, l'étudiant rehefa miantsena, l'étudiant rehefa mamorona, l'étudiant rehefa milalao, l'étudiant rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara vika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao, maro azo safidianana. L'étudiant satry foana ny oratra. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. À vos marques, prêt, Titan. Dans
smartphone 4G ultra résistant est à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 arias jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier, et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Deuxième, troisième, septième. Fahoany manomeny izy tsara mba mitady vahaolana manao mampiena 3 isan-jato no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Zarbo 2M sy ny fatana amin'tsisy 3M plus. L'applicateur cirage express Baran, l'applicateur invite bleu blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. rena akibony tany manana ny maizy azy ito Madagasikara ny vato antsoina hoe Celestite tsy hoe Celestine akory fa Celestite na antsoina hoe vatomanga hita ao amin'ny faritra Boeny ao anatin'ny fokontany Sankoany ao amin'ny commune Ankatepy ny andavanandro nireo mpitrandraka ny zava-misy any toerana ny olana zedrain'izy ireo ihany koa no entina aminao ao anatin'ny fandarana alalino rapitso amin'ny fito ora ariva eto amin'ny Kol TV ny ampahany amin'izay ary no andeha hoaraintsika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Fokontany Sankoany 13 kilometatra mianan-tsimony commune Katsepy no ahitana azy. Tafiditra amin'ny distrikany Mitsinjo faritra Boeny. Avy eo Katsepy, roa ny lalana afaka isafidian'ny mpandeha hiazo any Sankoany. Ahitana lalantany afaka andehanana tongotra na moto na bicyclette na fiara ihany koa. Minitra kosa no isaina raha toa ka isafidiny hanivaka hiampita ranomasina. Azo lazaina ho nosy kely ao anatin'ny commune Katsepy araka izany ny fokontany Sankoany. Toerana mitahiry harena kibony tany manana ny maizy azy ity fokontany ity, isan'izany ny vato Celestite. Mitazona ny antsasa-manila ny velarantany any an-toerana ny toeram-pitrandrana izay midadasika, mandidina ny 700 isan-jaton'ireo mponina no mivelona amin'izany ankehitriny, ankoatra ny asa fanjonona sy fambolena izay vadinasa ho an'ny mponina sasany. Saika mpivahiny avokoa ireo olona tonga mivelona ato amin'ity toeram-pitrandrana ity. Izany hoe foko hafa avy any amin'ny faritra maro samihafa manerana ny Madagasikara. Efa mampolo taona ny tadiavana taty avokoa izy ireo raha ny fanazavana azo. Isan'izany Ramaefa avy any Atsinana ny Madagasikara no fiaviany. Amampolo taona maro no natongavany tety Sankoany mitrandraka vato Celestite. Eo amin'ny 7 taona mahery ny aveko amin'ity Sankoany ity. Mbola sy nanambady amin'ny tany nisy nan-tany za fa za fa eto nisy 7 taona mahery. Efa manambady aman-janaka teto. Eka, fa misy zafy eo, efatra zafy keto. Mahavelona raha sy be sitrapo, mahavelona. Raha sy be sitrapo dia mahavelona izy. Ka mavola anampezy vato nianiany anao mahazo ray tapitisa. Mpezy nianiany anao mahazo ray tapitisa. Ka zay ray tapitisa zay ve la olo mpiasa bro foana sy mahazo an'izany nianiany. Hoe androany anao mahazo ray tapitisa. Sy azo mpiasa bro zany na tizy mahita ratasina izy manana faheza. Azonao androany zany la ohatra magnome le halavaka ato. Dia foi ity fivolomanay. Foi ity zay misy tanimbary fa zay zany fa sy zatra mambolo vary. Dia fa hato zany ny lavakato mihenanay. Tahaka ny asa fitrandrahana renaka ibony tany rehetra. Asa mila sandry ny asa fitrandrahana vatomanga. Mahatratra any amin'ny 40 metatra raha kely indrindra ny lavaka lavana vao mety azahoana vokatra. Mitaky vatan-dehilahy maromaro sy fotoana herinandro farafahaingana no avitana izany.
rahampitso amin'ny fitora ariva ao anatin'ny fandarana alali no anarahanao manontolo izay fitrandrana vatomanga izay fa isan'ny zava-dehibe amin'ny fiofanana sy ny fandratoana fianarana ataon'ny tanora ihany koa ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo efa mendraiky efa misehatra eo amin'izay tontolon'ny asa izay ahafana mamantatra ny fianarana tokony oratovina izany ary ahafana ihany koa misafidy ny asa ho an'ireo tanora ireo rahampitso arahoary ny fanadidinina sy ny fanampanazavana makasika izay ivitoerana fandraisana ireo tanora zanaky ny olona sahirana eto Antananarivo maniry sy vonina anohy fianarana ny eto Antanandrano. Androany nisy ny fiantsona ireo tanora tahaka azy ireo efa misehatra amin'ny tontolon'ny asa hitondra fanazavana sy torolalana ahafana manomana ny ho avy. Isan'izany ity interprète na mpandika teny ity. Misy ilay ankizy zao ohatra hoe any amin'ny 3e izy dia mety ohatra hanao avocat, hanao dokotera, hanao zavatra ohatr'izany. Izany hoe mbola tsy maty izany araka ny maha-ankizy anazy fa ianao le efa manana an'izay ataoko hoe expérience na le olona amin'izay sehatra izay no tokony miorienté an'ilay ankizy, fantarina hoe inona ny mampahavanana anazy kokoa, inona ny filière mety hoe hainy kokoa dia en fonction an'izay no ahafahana miorienté an'ilay ankizy dia anaovana suivi an'ilay ankizy tsirairay avy mihitsy izany. Izany hoe tsy tokony hoe amin'ny centre ohatr'izao ihany fa na ny amin'ny resaka hoe publika ihany koa ny CEG, lycée public mivelatra kokoa izany izay no tena hoe mampety kokoa an'ilay izy fa tsapako hoe mbola tsy ampy fa izay izany suggestion fa raha mety dia tonga any amin'ny tompona andraikitra ambony dia ilaina kokoa izany izay zavatra izay ahafahan'ilay ankizy hoe manana personnalité ihany kokoa sy manana safidy ao amin'ilay resaka safidina asa manokana ho ataony. Isan'ny voantso hitondra fanazavana manoloana ny asa fanaovan-gazety ihany koa ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM. Nitondra ny fanazavana manodidina ny asa fanaovan-gazety sy ny lalam-piofanana tokony arahana. Na afa-po ny fanazavana sy ny fijoroana vavolombelona ary ahafana mijery izay lalam-piofanana tokony ale hoy ireo mpianatra. Tamin'izaho mbola tsy afaka baka fa mbola namisavisa fotsiny dia ohatrany mbola ohatrany hoe communication resaka fiseraserana manolona abaziny hoe sociable zany nalalako anazy nefa rehefa tena nirosy misy kokoa teo amin'ny sehatra nisy an'ilay dia tsapako hoe sady zavatsafa ny be da be no zavatsafa zany no hita anatin'ilay izy fa tsy voatery hoe sociable ny égal communication. Fahalalako le dokotera aloha tamin'ny voalohany hoe mpanindrina olona dia ny tena itiavako an'ilay izy tsy dia hoe izay loatra fa za tia manampy olona amin'ny difficulté ihany koa dia za koa tena tia namana dia izay na tonga na risika anao an'ilay izy dia efa hatramin'ny fahazazako any efa naniry te hanao dokotera dia manam-paniriana ho tonga tanteraka amin'ny tanjona izay iriko. Ireo ankizy zanaky ny sahirana maniry hanao fianarana no raisiny eto. Omena azy ireo avokoa ny fahafana manomana ny ho avy ialana amin'ny fahasahiranana na azo ny fianakaviany tany aloha raha ny fanazavana. Hitako hoe risika amin'ilay izy dia lasa zavatra imposena no amenan'ilay ankizy dia tsy amin'ny choix ankory ilay izy dia terena fotsiny izy hanao zavatra iray tsy safidi-pony dia mety tsy ho tafita izy tsy ho tratrany ny tanjony iny nefany isan'ny tanjony atao amin'ny village no amin'ny ankizy hoe hanana ny autonomiany izy dia tafita amin'ny fianarana dia raha zavatra tiany ilay safidiny dia ezahany amin'iny ilay izy dia tafita ho azy izy avy eo. Tsy ny eto irery no ahitana ivitoerana fanampiana ny tanora tahaka izao. Maro ny fikambanana na ara-pinoana na tsy manampy ireo ankizy sy tanora hivoakatra amin'ny fiainana. Ny zava-dehibe dia ny fahavononana ifanometanana hanatsara ny ho avy ary ny fanomanana ireo ankizy sy tanora antoky ny ho avy eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa tanteraka mitobaka ny voatabia eny an-tsena amin'izao fotoana izao midina araka izany ny vidiny ary manodidina ny 1000 ariary ny kilao amin'izao fotoana izao. Anjelo Tolojanahary no mitondra amintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny volana septambra sy ny volana oktobra no vanim-potoana mahavokatra ny voatabia. Amin'ny ankapobeny avy any amin'ny faritra Ambatondrazaka, Analavory ary Mahitsy ireo voatabia amidy eto Antananarivo renivohitra. Raha ny eny an-tsena betsaka ary maro karazana ny voatabia amidin'ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao. Midina ny vidiny raha oharina tamin'ny teo aloha. Manodidina ny 1000 ariary ny 1 kilao ary 200 ariary kosa ny tokony.
Tafizo efa mora amin'izao mitosaka be dia avany ambato indray zao izay maka amin'izao dia anala vory dia ny anosy be ny alaina fa avany ambato ilay izy dia ny anosy be ny akana an'ilay izy dia ny kilao zao 5000 dia misy 500 arakaraka ny dia amidina itony zao anala vory dia avany anala vory tony dia ny kilao 5000 ny varotanay maka maro ny varotanay zao 5,000 ny kesy dia ohatr'izay. Araka izany mora ny vidin'ny voatabia amin'izao fotoana izao ary mahafapo ireo mpiantsena ny kalitaony amin'ny ankapobeny. Avy any amin'ny firenena aziatika ny afrikanina azafady ny razambe ny malagasy izay nivalin'ny fikarohana nataon'ny Institut de Civilisation, Musée d'Art et d'Archéologie avy eo anivon'ny Université an'Antananarivo sy ny Université any États-Unis sy Frantsa. Omena lanja manokana araka izany ny musée eto Madagasikara ahafahana mampandroso sy mampaharitra ny kolotsaina amin'ny alalany izay fahafantarana ny kolotsaina eto amin'ny firenena izay. Raha itsika ny fanadihadiana mahakasika izay arahana amin'ny Michela Ranarjon. Fokam-pikarohana momba ny razabe ny malagasy fikarohana nataon'ny Institut de Civilisation, Musée d'Art et d'Archéologie ao anivon'ny Université an'Antananarivo sy ny Université any Frantsa ary États-Unis. Raha ny fanadihadiana niainga tamin'ny teny sy ny riba ary ny fandiniana ny foto-tarazon'ny olombelona no nahafahana namoaka valim-pikarohana mikasika izay. Ny azo ambara dia ny hoe itsika dia avy any firenena aziatika sy afrikanina tena mitovy lanja reo. Izany tsy midika hoe mitovy daholo rehetra fa eto Madagasikara misy faritra ohatra ny any avaratra zao dia betsabetsaka koa zany ohatra ny avy any antsinanana aziatika zany ny andrefana bebe kokoa ny avy any Afrika ny aty mpivoatany avy any sud-sud-ouest zany hoe zany rehetra izany zany idilasana hoe tsika dia maro fiaviana fa rehefa tonga aty dia malagasy daholo tsika ka ato anatin'izay samy mitondra ny fombany le olona dia samy mitrandraka ny tontolo teto dia lasa fomba mampanao le izy. Izay zany ny fomba ataontsika dia malagasy atsika fa misy iraisana foana dia le teny io teny io rehefa naharitra ilay teto dia nanjary nampirahy antsika hoe izay le teny malagasy. Etsy ankilany isan'ny fototry ny fampandrosoana maharitra ny musée izay toerana anangonana ikajiana sy tehirizana ireo karazana vakoka sy lovantsaina amin'ny firenena iray antony anomezana lanja ny musée sy ny kolotsaina etiny. Raha ohatra nipetraka aloha miankina amin'ny tsirairay izay fa ny zatra-tsapa kosa aloha dia hoe marina izy hoe tokony ho fototry ny fampandrosoana io satria ny olona tsy manana ny kolotsaina dia tsy mahafantatra hitondrany ny fiainany. Na ataontsika hoe resaka fivavahana io ny kolotsaina tsika hinana kolotsaina mbony hoe finoana fa zany tsy midika tsika tsy nanam-pinoana fa saingy le lalana inoana sy lalana hanehoana an'izay no samihafa ka eto zany rehefa fantatra le olona tsirairay avy satria tsika mametraka foana hoe miteny fahasana tsy hoe hoe union de la diversité reo matoantsika hoe atao hoe diversité culturelle dia tsy azo ambanina zany zay dia izay le kolotsaina izay zany no ezahantsika hoe trandrahana fantarina dia rehefa avy eo ahoana ny fomba ametrahana an'izay eo amin'ny harikarena fiarikarena rehetrarehetra to Madagasikara. Toto-tsaina androany tetsy amin'ny musée de l'université d'Antananarivo androany ny fihaonana nitondra ny lohateny hoe ny musée toeram-pikarohana sy fikajiana ary fanehoana ny kolotsaina malagasy. Ny fanatanjahantena indray kosa samy atrika lalao lehibe avokoa ny ekipa malagasy Fosa Junior avy any amin'ny faritra Boiny sy ny Knapsa Sport Itasy rampitsa ao anatin'ny fifanitsanana afrikanina eo amin'ny taranja baolina kitra samy anao ny ainy tsy ho zavatra avokoa ireo ekipa ireo ho an'ny andro ny rampitso ho voninahitry Madagasikara raha ohatra ny fanampanazavana sy ny fanadihadiana mahakasika izay. Samy tanterana rapitso alahady fa 20 ny volana septambra avokoa ny lalao andraisan'ny Fosa Junior Boeny sy Knapsa Sport Itasy ny fifananana afrikanina eo amin'ny taranja baolina kitra any Mahajanga no andray ny ekipa ny Tout-Puissant Mazembe avy any Congo ny ekipa ny Fosa Junior Boeny eo amin'ny fidinana ny tompon-dakany Afrika lalao mandroso eo amin'ny dingany ampaha 23 miary ny fotoana sisa ny ekipa ny Fosa Junior Boeny eo amin'ny ekipa ny TP Mazembe ity tanjony ekipa malagasy ny andresa amin'ny alain'ny sarono tsy misy mba hafahana mazoantoka amin'ny lalao miverina afaka tapabolana. Ao amin'ny kazany Durban kosa ny fantony amin'ny TS Galaxy avy Afrika Atsimo ny ekipa ny Knapsa Sport Itasy ao amin'ny fidonana faharoa iadina ny amboarany Afrika. Efa tonga nanterona ihany koa ny ekipa malagasy izay tsy matahotra
ny andavo ity kepavahiny ity ny andresy na ihany koa ny hitazomana atsala no fanamby apetraka ny konapsa sport itasy tari ny mpanazatra tipe eo amin'ity lalao ity ho tanterina aminao eto amin'ny Kolo TV FM ihany nivoaka dalao ho an'ny andro ny rapitso ity. Maresaka avy any ivelany iny mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ny teny io ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mirary fitohizan'ny fandarana mahafinaritra ho anao eto amin'ny Kolo TV. Veloma tompoko. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanoltra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.